Ndao ary isika hizarany zava-misy amin'izao maraina izao fa mialohany zany dia arabaina foana ianareo amin'ity dimanche mahafinaritra ity ary mirary tontolo andro mahafinaritra amin'ity alahady ity. Mialohany hizarantsika izany zava-drehetra izany dia ataoko angamba fa efa fantatra anareo ny zavatra izay fanentanako anareo isan'andro sy inona moa izany fa ny mba hanaovanareo ny abonnement chaîne sy ny hanaovanareo ny j'aime ny vidéo indrindra hametrahanareo ny commentaire ihany koa. Zay oary ny hoe la andeha ary hidirantsika izany fanaovana abonnement izany ary toy izao ny fanaovana azy. Avy hatrany isika dia hiditra amin'ny zavatra izay horesantsika tsy inona moa izany fa ny vototondresaka ilay antsoina hoe vaovao malaza sy vaovao mandalo eto amin'ny tanitsika. Nanao fanambarana sy fanentanana moa i Kéron Idéalson. Kéron Idéalson moa dia solombavam-bahoaka teo aloha tany amin'ny faritra atsimotsimo iny ary toy izao ny fanambarana izay nataony. Toliara ho izy mifamonjea tika samby tika ka magneky mialy amin'ny resaka politika. Tsy maiva toliara raha misy zao hoy fanambarana hatrany izay nataony sady fanentanana moa izany resaka izany. Zavatra tena marina izany foto-kevitra izay nambarany Kéron Idéalson izany satria tokony mifamonjy atsika sambytsika ary tsy mahagaga raha toa ka nanintana ny toliara izy hoe mifamonjea atsika sambytsika ary aza magneky ampiadin'olona amin'ny resaka politika. Ny tokony hamafisina dia ny fihavanana ny fifankatiavana fa tsy tokony hanaiky ampiadivin'olona avy any amin'ny tany hafa any ka tena anisan'ny foto-kevitra tsara izany foto-kevitra izay navoakany Kéron Idéalson izany indrindra ny fanentanana izay ataony ka tokony mba hahatonga saina ihany ny olona mipetraka any Toliara ary tsy Toliara irery ihany no tokony ho tonga saina amin'ny zavatra toy izany fa ny Madagasikara ray manontolo dia tokony mifamonjy ary tsy tokony hanaiky ampiadivin'olona izany. Rehefa voalaza ny mikasika an'izay ry tompoko vavy sy tompoko lahy, ndeha isika hijery indray ny resaka izay nataony bandy malaza avy any Anosibeanala. Nanao fanambarana izy satria misy midradradrada ao amin'ny tambanjotran-tserasera fa hoe femme guerrière ka izany indrindra no nampiteny an'ity zokibe manana ny lazany izay mipetraka any Anosibeanala fa any ivelany moa izy ity fa avy any Anosibeanala no tena fa avy any ity zoky izay manana ny lazany ity tezitra ka tsy nahatana vava ary nilaza sy namoaka hevitra ny mikasika any ilay olona anankiray milaza fa hoe femme guerrière ao anatin'ny tambanjotran-tserasera. Hoy ity namana avy any Anosibeanala ity nanao valikavitra tamin'ny ilay olona milaza azy ho femme guerrière ny hoe femme guerrière hony sa kosa femme fourrière hoy nambarany ity zoky avy any Anosibeanala ity. Olona efa hita fa manky visy mameno ny sehatra rehetra amin'ny haino manjery ny tambanjotra ary ampiangonana hatramin'ny fitsarana avo hoy ity zoky ity. Io zany raha tsy mahavoa eo dia averiny Rajoely ministry ny fanabeazana hoy izy hatrany. Tsy nijanona temo ny valikavitra izay nataony ity zoky avy any Anosibeanala ity fa mbola nitony amin'ny hoe olona ohatrany itony no miandraikitra toerana farantampony amin'ny fanabeazana ny mpianatra malagasy ho izy tarafina amitony ny voany ilay fitondrana raha taty andafy. Vao skandale iray tamin'ny reny ty fidanitra mahavoafehy sy vady antrano mitifitra jiambilo reny dia voadaka ny mpitondra efa ela. Nadio ny rano nitsahana ao madamo wa mampimehy ohatran'izany ihany koa ny filoha hoy fanambarany ity zoky avy Anosibeanala ity mikasika ilay milaza azy ho femme guerrière tao anatin'ny tambanjotran-tserasera. Ny mahasamihafa an'ity zoky avy any Anosibeanala ity dia tsy mitsahatra maneho hevitra izy ary ninona fanakianana izay ataon'olona dia tsy mampaninona azy izany ary tsy mahasaka anazy haneho hevitra satria haraka izay noporofony dia mba te hanovany paraitanindrazana amin'izy indrindra ara-toetsaina ary mba hahatonga saina ireo vahoaka malagasy. Ny tamin'ny omaly moa izy ny aiky ny hoe tena dondrona namana ireto paraitanindrazana amiko ireto ary mbola nandefa hafitra koa izy ny kelikely ho lazaintsika ato ihany ny hafitra izay nomeny ny manaraka ny mikasika ny vahoaka malagasy. Ity moa anisany hafatra izay nolazainy taloha hono miampita arabe tao tana mijery havia sy havanana sao voadonan'ny fiara ankehitriny mijery havia havanana sy any ambony sao ilatsahany teleferiky hoy izy hatrany raha nanehony fanehoan-kevitra ary hitantsika amin'ity soratra ity moa izany hevitra izay navoakany izany koa dia inona ny tian'ny mpanoratra atongavana ary
ary inona ihany koa ny tiany bandiny Nosy be anala tena ho tratrarina amin'ity fanambarana ity. Izahay moa dia mizara foana ny azonay atao sy mamakafaka ary indraindray mitsikera noho ny zava-misy toy ity, fa ity dia ampahafantarina isika rehetra satria ny bandiny Nosy be anala izay dia somary intelligent ka sarotsarotra tratrarina ny tiany hatongavana ka ity izy hitantsika ity. Mialohany hanohizantsika ny zava-misy sy ny vaovao ato anatin'ity chaîne ity dia naharo ny nametra-panontaniana hoe iza moa izany Norbert Lalaratsirahonina izany, koa dia ampahafantarinay ianareo rehetra ato anatin'ity chaîne ity satria ianareo dia tsy tianay raha toa ka toy ny tompotrano mihono. Io moa no ray aman-dreny Norbert Lalaratsirahonina manao volo fotsifotsy io ato amin'ny hilany ankavia manao solomaso io. Ho an'izay tsy mahafantatra sy izay nanontany dia izy io ampahafantarina ianareo rehetra, io no ray aman-drenitsika eto Madagasikara ary io ray aman-dreny Toaray, Zokibe Toaray, koa dia ampahafantarina isika rehetra. Tsetsatetsa tsy ahitra moa iny ndeha hitohizantsika ny zava-misy eto amintsika ary ny manaraka dia ny mikasika ny hoe resaka tokantrano. Ity moa dia tany amin'ny distrikany Mandritsara, 12 ireo mpivady nanamasina ny tokantrano teo anatrehan'ny fiangonana. Notontosaina tamin'ny 15 Jona ny mariazy niarany zotra tao amin'ny fiangonana katolika Notre Dame de Rosière 3e paroisse tao Mandritsara, koa dia ampahafantarina isika moa izay ary mpivady 12 no nanao izany tamin'ny izany andro ny 15 Jona izany. Nisy ihany koa ny nanavao nitoky ny fanekeny tamin'ny mariazy. Ity moa dia resam-pitiavana sy resam-badiana, koa dia tsy atao latsan-daja izany satria ny olona rehetra dia samy manana izany tokantrano izany ary ho an'izay tsy manana tokantrano dia maniry fantatra ny mba ho hisy izany tokantrano izany. Tokantrano sambatra feno tsikitsiky ary hanambadiky adanana, hanambadiky sambarana noho izany dia tsy mahagaga raha toa ka hilaza ny mikasika an'izany mariazy zany isika ato anatin'ny ity chaîne ity. Ity moa resaka mariazy ity ary tao amin'ny evanjely masina nosoratan'ny Masindahy Matio no nitondrana hafatra tamin'ireo mpivady nanamafy ny fitiavany teo anatrehan'Andriamanitra. Mendrika ho sambatra sy hiadana ny mpivady ao anatin'ny tokantrano ary mifanaja, mifanohana, indrindra mifandefitra. Fanazanina tsy zany ry tanora namana dia aza mamaika hanambady foana fa matimateso aloha ny ho avy ary matimateso ihany koa ny famolavolanao ny anjara ho avinao mba ho tsara fiafara ianao. Hanatranitra moa iny ary atsipitsipy ho an'izay manam-panahy fa aza atao matezitra akory iny fa sady vazivazy ihany koa. Apetraka atsika hatria koa ny mikasika ireny rehetra ireny, ry tompoko vavy sy tompoko lahy, koa dia fankasitrahana sy fankatelemana no atolotra ianareo rehetra izay naharitra ny ny video hatramin'ny farany. Iny na tsy naharitra aza dia tolorana fankasitrahana foana. Tsy fanoezantsiny moa ny fiainana fa hajanonantsika hatretra atao lavan'ny resaka hody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao. Veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay. Amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy tompoko vavy sy tompoko lahy. Gaby hoe tsao tsao, veloma.